dimy amby roapolo marikaravalmanana dimy amby roapolo marikaravalmanana Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no ny pohirako zanaka tantsay aho kanefa nahatsangana industrie fanodinana sakafo ary niroborobo koa ny asam-barotra nataoko tamin'izany niezaka mafy aho ka lasa be ny tanàna Antananarivo sy filohan'ny Republikan'ny Madagasikara nandritra ny 7 taona izaho no filoha farany na vita na mpinambary ny vahoaka malagasy izy atokantrano nanangana sekoly hôpitaly na vita ny lalana nampitoy any Antsiranana sy Antananarivo Sambava sy Antalahy sy ireo hafa ihany koa zay mahatratra 8,900 kilometra nandritra 7 taona zany hoe 10 kilometra mahery isa-taona zany vitatsika tsy izaho no mamorony fa tena tarehimarika azy nareo jerevana izany betsaka ny asa vitatsika nitondra famarina toerana ary nisarika mpamatsy vola isika betsaka ny fahalalana sy ny traikefa azoko fony aho no terena no sestany tany Afrika Atsimo ary azo antoka fa filoha matanjaka sy vita fisedana aho ankehitriny ary matahotra an'Andriamanitra satria zay ny voaloham-pahendrena iverina eo amin'ny toerana zany ho filoha zany indray atsoatsy koa aza matahotra ianareo mino fotsiny ihany ny mpifanandrina amiko ankehitriny no nanongana tamin'izany fotoana zany tamin'ny volana mars 2020 tsy ho eketsika mihitsy ny manana mpitondra mampizarazara ny fireneny sy mampiditra ny ady an-trano reto Madagasikara ankehitriny ny fanokana-panjakana no mampizara antsika voazarazara ny fiarahamonina noho ny fanokana-panjakana nataony zay tsy misaka zay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany manokany ihany fa atao anatin'ny 5 taona fotsiny de efa nahangona arena tsy toko tsy firoana izy entina anaovana zao tsy eketsika ny mpitarika tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany ka manao izay fomba rehetra mba handrobana ny fananany malagasy sy hampantranany malagasy tsy hoe eketsika zay ho mpitondra ananan'ireo fikambanam-be iraisam-pirenena iahy ka tsy azahoantsika ntsony fiaraha-miasa sy fanampiana bola any Madagasikara tsy eketsika ny anana mpitondra tsy ananany vahoaka fitokisana sy zao rehetra zao ka mahatonga ny vahoaka mijaly hiarany sazy toy ny tamin'ny 20 ka hatramin'ny 13 ity no fifidianana manana ny lanjany indrindra eo amin'ny tantara Madagasikara ao anaty krizy tanteraka isika ankehitriny ka mila mpitondra mahalala traikefa manana traikefa sy matotra tsara matanjaka raha-tsaina vita fisedrana ary hita fa tsy matahotra na mierikerika ary mametraka ny Jesosy Kristy ho kapiteny ary mitondra filaminana sy fandripahalemana eto amin'ity firenena malalatsika ity olona izay miahy ny vahoaka olona ananan'izao tontolo zao fanajana ary olona ananany praivodrindrina aminy toy ireo vondrona ty amin'ny faritry ny Afrikanina antoka
fa afaka ampandroso any Madagasikara. Zay no mpitondra ho dedavitsika. Za zay ilarina avy-antsaika. Mpanangana fa tsy mpandrafy isika. Fidio ny kandida laharana 520.